ity takariva ity a ho anao zay tratranay eo ampisakafoanana moa dia mirary anao azo tomana ho anao zay manaraka an'ity fandarana en direct ity. Efa niaraka nampahafantarintsika rehetrarehetra fa misy délivrance ho an'ny famille androany. Zany hoe fanafahana ho an'ny fianakavianao, ho an'ny ankonanao, ho an'izay rehetra manodidina anao rehetrarehetra. Fa mialohan'izany dia tiako ny mba mampafantatra antsika fa raha pitso alahady dia manana fotoana ngeza be tsika manomboka amin'ny 9 maraina eo ambolo madinika. 6h du matin zany premier culte raha pitso eo ambolo madinika afaran'ny garoutera Transexpress zay mandeha Vatomandry sy Mahanoro io. Anao zay mandeha Vatomandry Mahanoro mahita le hoe Transexpress eo akaiky eo ziona firaisana. Manasa antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka na lahy na vavy, nizaniza ianao mba mandre an'ity fanentanana ity, mahita an'ity en direct ity do mba ho tonga maro indrindra ho antsika eto Tamatavy tongava raha pitso fa misokatra anao ny varavarana fiangonana mba andraisanao fahasoavana manokana, lesona mafonja, révélation avy amin'ny fanamasina zay ananganan'ny tompondray ny fiainantsika tsiraray avy. Ny amin'ny 6 ora moa zany deuxième culte aty amin'ny méga église, amin'ny 6 ora méga église marina trany fa misy ny fiara mitatitra maimaim-poana avy eo amin'ny cycle star eo misy bustsika milahatra eo diaza dino mitondra vilia sotro fa misy fisakafoanana koa tia maimaim-poana. Ka manasa antsika mba hipartage maximum ny vidéo ho anao zay efa ao partage ny vidéo tsika mba ahitan'ireo namantsika, identifieo zay olona fantatrao ndo mba samy mba hiezaka tsika androany mba hipartage maximum. Mialohan'izany rehetrarehetra zay mametraka ny fifonana aminao ny amin'ny fahatarana. Mangataka famelan-keloka aminareo ny amin'ny rendez-vous tsika zay tokony amin'ny 7 nefa zao tsika vao afaka manomboka azy mino fa tsy mampanina anao zany no ny amin'ny antony zay maro samihafa tsy miankina amintsika. Ifonana moa zany raha sendra ka hoe nandiso fanantenana anao ndao tsika hivavaka ho an'ity fotoana androany ity asandrato ny feonao iara hivavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao zahay mankasitraka ny amin'ny fitiavanao dia raha laza voninahitra dia averina ho anao rery ihany ray zanaka fanamasina, apetraka ao am-pelantananao ny fiainan'ireto vahoakanao zay manaraka ny en direct. Tompo androany ianao anafaka ankonana maro, anafaka fiainan'olona maro, anasitrana aretin'olona maro, ananapatapaka zioga maro amin'ny fiainan'olona maro. Tompo miasay ianao fanamasina ho tario ary mangataka aminao zay dada malala mba anionao ny voninahitra indray amin'ny alalan'ny lesona zay ho renesinay. Aoka ny tananao mahery hiaraka aminay, ny voninahitra amirapiratra amin'ny fiainanay, ka zay zavatra tsy namboleny tananao raha eo ravana tsy manan-kery tsy mahazo manam-pahefana amin'ny anara maherin' Jesosy. Misaotra Tompo, amen. Mamerina ny fiarabana ho iateo misaotra an'Andriamanitra raha mbola afaka miaraka eto tsika jiaby. Inoko fa hitondra soa anao ny fotoana androany, inoko fa hitondra fanafahana ho anao ny fotoana androany, ka ho anao zay mbola tsy nanao j'aime ny page mba miangavy anao mba hiabone, indrindra ho anao zay mba manaraka en direct partageo ny vidéo tsika, identifieo zay mba manafantanao mba andrean'ity lesona mafonjo ity hoe délivrance ho an'ny famille. Tadidio tsara raha sinabavy fa Andriamanitra no tompony io hevitra io voalohany dia tsinona fa namorona ankonana tamin'ny alalan'ny Adama sy Eva. Adama sy Eva. Andriamanitra zany ny tompon'ny tokantrano revana. Andriamanitra no namorona atao hoe famille ary tegna nasarotiny anazy. Adama rery ny namboarina. Zay lazainy hoe tsara avokoa izany ozy. Fa rehefa elaela dia ozy ny Baiboly indray hoe aharitan'Andriamanitra fa irery raha lehilahy ozy izy dia nanaovany vady sahaza ho azy izy. Zany hoe nahitan'Andriamanitra erreur kely zany teo nitany hoe ito misy zavatra tsy ampy, zany hoe tao anatin'ny fon'Andriamanitra amin'ny fomba fieritreretan'Andriamanitra ny anangana ankonana. Dia jerevy ihany koa raha mamaky ianao tamin'ny andron'ny Noa ry havana rehefa niran'Andriamanitra nanamboatra samy fiara dia Noa valo mianaka ny nampidirina tao fa tsy Noa ray na roa na telo, Noa valo mianaka ankonana. Dia tsy vitan'izany fa na ny biby biby ohatra hoe ny sokatra, ny voay, ny angidina, ny vitsika, ny rehetrarehetra, ny kalalao, ny bibilava nampidirina couple tsy ho roa, lasy vavy. Ary voalazan'ny Baiboly zany hoe lasy vavy
no namoronany azy. Lahy sy vavy no namoronany azy. Donc zany notre Dieu c'est un Dieu de famille. Andriamanitra ny ankonana. Eto dia te ilaza amintsika fa raha misy zavatra tiany devoly atakena dia io. Raha mahafantatra ianao zao hoe lehilahy lehibe, vehivavy lehibe, président de la République, tsy haiko sénateur, ministre, député, maire, presque nivoaka avy tao anatin'ny ankonana avokoa. Niainga avy tao anatin'ny ankonana avokoa no nivoany regny olona ireny. Dia eo amin'izay satana zany mifantoka. Raha vao mahita tokantrano hitsangana dia misy problème foana hitsanganan'igny tokantrano. Raha mahita mpivady hifanambady dia misy problème foana satria ao anatin'ireo no mivoaka ilay atao hoe destiné. Ao anatin'ireo no mivoaka zany ny anjara zay voateny, zany hoe misy programan'Andriamanitra zany avy any an-danitra any ho tanterahana eto ambony tany, dia mitady lehilahy, mitady vehivavy izy andeha atao mpivady. Zay no mila mba hitandremantsika tsara raha mbola célibataire ianao magnaraka an'ity fandarana ity. Raha mbola célibataire ianao dia mba mandinia tsara hoe olona sahala aminahoana no hiaraka amin'ny olona volamiko ny destineko. Io zany tsy ataotao fahatany na hoe oentientika émotion fotsiny hoe andao ifampikotikotina izy ao, fa mba mila manana programme matitra ianao satria manana destiné daholo tsika rehetra. Tsy vitanao rery anefa ny amoaka ny destiné io fa tsy maintsy mila lehilahy ianao, mila vehivavy ianao, ohatr'izay ilay izy. Ka eo matetika rehefa andrava ankonana satana dia ataony miady ny mpivady amin'ny fotoanan'ilay vehivavy be voka io. Amin'ilay vehivavy be voka io mihitsy no miady raikitra ny walawaala. Wow, andao hisaraka. Miala tragno ramose, tsy matory an-tragno satria misy zaza agnaty kibon'ny vaiavy. Le destiné mihitsy zany no tiany devoly ravana. Satria possible zaza io mety ho président de la République. Possible zaza io mety ho ministre. Possible zaza io mety ho mpanompon'Andriamanitra goavana. Sahala Mosesy, tsika rehetra ny aranahita ny kahany Mosesy. Mosesy voateraka nisy lalàna nivoaka avy tao Egypte fa vonona daholo ny zazalahy rehetrarehetra. Zazalahy rehetrarehetra. Satria hitany sikidiny Farao tao fa io misy destiné gidragidra be antsoina hoe Mosesy. Mila manaraka tsara ianao zay zany ravaka mahatonga an'iregny mpivady misara-panambadiana amin'ny fotoana be voka le vehivavy. Jereo fa tsy dia misy ady loatra ne raha mbola tsisy be voka na hoe misy destiné ho avy. Fa ny minitra ho isy destiné direct ny gidragidra. Tamin'ny voalohany nanaiky any Josefa nitaizan'i Jesosy. Fa taty afara niova hevitra koa izy. Satria Jesosy dia destiné ngeza be andeha hamonjy an'izao tontolo izao. Dia izy ny Baiboly hoe ary Josefa nikasa metraka azy manginginy. Maro ravagna ny zaza lehilahy izay tokony ho tafita andeha lavitra be ny fiainana. Fa saingy nijaly mbola hely. Sahira na hanina hoanina ary manahirana zaza sasany. Ao mo matory mandry mery ozy be tsy misaraka. Mandry mery amin'ny alina iny dia matory ao rano mba nisotroana. Rano mafana nisotroana. Nindesina jaly. Ao ny sasany tsy mandeha mianatra noho ninona nisaraka papa sy mama. Tsy zavatra mandehandeha ho azy izy regny ravana. Ary izy io tsy hoe le olona fatratra ihany ny tratra. Fa ho anao agnatin'ny ankonana, raha sendraka mamanao tratry naraka ranjany, papanao, ravavinao, anao tady ho tratrany, dia mila manatona mpanompon'Andriamanitra ianao hivavaka ho anao. Ary zay mihitsy moa no nanokanantsika ny fotoana rapitso amin'ny 6 ora aty amin'ny méga église. Ny fotoana rapitso zany amin'ny 6 ora dia vavaka délivrance ho an'ny ankonana. Mitohy zany ty fandarantsika ty rapitso manomboka 9h du matin aty amin'ny méga église. Amin'ny 9 ora maraina ary ambolo madiniky. Programme hafa mihitsy ny agny ho anao zay mpamonjy agny ambolo madiniky. Fa ho anao zay mila délivrance ho an'ny ankonana aty méga église ndray fotoanantsika amin'ny 6 ora maraina. Dia aza dino mitondra vilia sotro fa misy sakafo maimaim-poana hoanitsika menakavy aty. Dia ho anao zay mbola tsy nahita le toerana, mankanesy ianao amin'ny cycle star fa misy bus milahatra eo. Gratuit koa ny bus, afaka mandeha ianao lasina bava. Indrindra ho antsika Tamatave zany zay resaka zay. Délivrance ho an'ny ankonana. Satria revana io foana natakeny devoly am'izao. Ny ankonana miady, jereo fa misy famille am'izao miady tany, miady lova. Dia lasa tsy mifankahazo.
Ny minitra nefa ny ankonana mikorontana dia misy destiné potika, misy destiné rava. Satria ny olona rehetrarehetra tonga eto ambony tany ity dia egale programan'Andriamanitra daholo. Mila tsapatsika zany. Zay ravaka mahatonga Jesosy mampirisika foana miambena ka mivavaha mba tsy hidiranareo mifakapanahy. Miambena ozy ka mivavaha mba tsy hidiranareo mifakapanahy. Zany hoe ilana vavaka ravana zao fiainana zao a. Naiza ianao mandreny zany feoko zany, mila vavaka fiainanao, mila vavaka ny ara-panahinao, mila vavaka ny ara-bolanao, mila vavaka tokantranonao, indrindra fa ny faminao mila vavaka, mila vavaka, mila vavaka. Ho antsika zay manaraka nyty fandaranty atondro ety amin'ny écran ty fotsiny ny tananao. Naiza misy anao asandrato ambony ny tananao fa hivavaka ho anao ho anao zay mandreny ty afatra ty, mba miangavy anao mba hifantoka kely anatin'ny segondra vitsy fa hisy vavaka manokana atao ho an'ny ankonana androany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mijoro eto androany, niza famille atakeny devoly am'izao minitra itenenako zao, fanako ny fiasan'izay satana izay. Amin'ny anaran'i Jesosy nazovy mitandregnany ty afatra ity ao anatin'ny olana amin'ny ankonana ianao, ambarako fa mivany olanao. Ninona blocage ataony devoly amin'ny ankonana, satria misy ravana ankonana tsy mba tafito, misy ankonana tsy mba manambady mihitsy, tsy mavita mariazy, misy ankonana manambady dia avy eo misaraka, ao ny sasany miteraka dia avy eo misaraka. Androany tapako amin'ny anaran'i Jesosy zay ozony zay. Naiza misy anao ka mandreny zany feoko zany, oka ho tapaka ny ozona rehetra amin'ny fiainanao, rava ny asan'ny démonia amin'ny fiainanao, ozoniko amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ianao satana, miala amin'ny fiainan'ny olo io ianao, esory ny tananao, tsy mahazo manan-kery, tsy mahazo manam-pahefana amin'ny fiainan'ny vehivavy io ianao. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Reo karazana fanaratsy. Ok anao tompo hitahy andreto vahoakanao zay manaraka en direct. Ok anao fanamasina hiasa ao anatinay tsiraray avy, hitahy ny ankonana rehetrarehetra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ivavaka manokana ihany koa tsika zao ho an'ny ankonana zay manana olana ara-bola. Io koa anisany animbany devoly destiné n'ankonana io. Tsy mba misy vola mihitsy an-tragno ao, problème foana eo, ao mo ny sasany trosa foana ny mameno ny fiainany, fa tsy mba misy vola hoe mba io mba misy tahiry. Izy regny revaka matetika dia attaque démoniaque. Ary tena mba atoroko hevitra ianao eto amin'ny alalan'ny ty en direct ty rehefa mba misy fotoana ianao tena tratrana famainana ara-bola, ndana mba maka sira. Sira hitanao hoe an-dakozia fa finanantsika sakafo, zay sira ao an-tranonao ihany, ndana mba maka sira. Dia alevo sira igny ataovy ambony felatagnanao eo, dia tenena amin'ny anaran'i Jesosy ny fanany famainana ara-bola, oka mba hiala amin'ny fiainako, dia asivo rano, sasao. Dia tonony amin'ny anaran'i Jesosy miala hoe ny blocage, manao délivrance ianao zany, mba manao acte prophétique, azotsika ampiasaigna daholo ravana reo zavatra namboarin'Andriamanitra reo na sira, na siramamy, na menaka, na rano, na vary, zay zavatra tsapanao makasiky fagnahinao koa ka nanamanginy tompo anao, azo ampiasaina anaovana délivrance. Tsy devoly foana afaka mampiasa an'io. Jerevo za fa tamin'ny andron'ny Elisa nisy lelam-pamaky n'olo nindramigny latsaka tagnaty rano, lelam-pamaky n'olo nindramigny latsaka tagnaty rano lalina ta. Nitomagny le rangaha, ino eky ataoko izy fa an'olo ane igny, nindramina ane igny. Dia ozy Elisa nalaka ravin-kakazo Elisa. Dia ozy Elisa ezo na nilatsahany. Tandrify teto izy tovolahy. Nataony Elisa teo ravin-kakazo io, nitsikafona ravina lelam-pamaky. Fagagana. Zany hoe ny fitaovana rehetrarehetra tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly zao, ny mosoaran-jareo, ny fiaro akanjon-jareo, dia afaka nanasitrana ny marary ary nandroagna démonia. Ka ho anao, aza mba alefa lavitra eto, zany marao tsy secte, zany marao tsy fiangonana zany, aza alefa amin'izany eky fa mba atoroko anao zika zany, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Satria na baiboly ino ampiasainao akao, dia ozy ny baiboly hoe zay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy. Ka anao rehefa hitanao tegna maigna igny anao, ary matetiky mba atoroko eto koa zany ndraiky anao za mandeha dosy, mba mandeha anao mandro igny, dia rano ampiasainao io amasino, ivavaho, maloko izy ampiasainao, raha agnaty siona, agnaty daba, amitrano tagnana, amin'ny anaran'i Jesosy, ok hitondra hery, hitondra fahasoavana. Raha sendra moa lefa am'le manara-penitry robinet mitasasaka regny, dia tonony mba hivadika fanamasina igny agnadio fiainagnanao, agnafaka anao, dia ho hitanao fa ho hisy atmosfera hafa mihitsy hitranga agnaty tokantranonao.
tandrignesinao zany fa zany zavatra toroko anao zany tsy hovidim-bola zany nefa de omeny tompo anao eto maimaim-poana zay re mba gnasako hoe mba partageo fa misy fianakaviana mety agny ampitan-dranomasina mety agny amin'ny toerana tsisy fiangonana zavatra ohatr'izao no ilainy mampahery azy de raha mba manao partage ianao de mba ho tombony andregny olona regny partageo riavagna ny vidéo de mba asivo réaction fa lasa tsisy mba manao réaction mihitsy tsika asivo cœur partageo maximum ivavaka androany ho anao zay managna olana rabola anatin'ny tokantrano raha vako amin'ny anaran'ny Jesosy zay fanazy ninina blocage arabola mahatonga ny fiainanao lasa mifeny trosa foana roako amin'ny anaran'ny Jesosy zay fanazy amin'ny anaran'ny Jesosy oka ho afaka ianao amin'ny anaran'ny Jesosy oka mba hiala anatin'ny famainana rabola ianao mandidy ny fanaratsy zay mety ho endrika fanany mamona tady amaritra ny arabolanao miala amin'ny anaran'ny Jesosy foana amin'ny anaran'ny Jesosy tsy ambinina tsy manan-kera tsy mahazo manam-pahefana ambarako eto androany fa asa maty ny asanao satana tompo taio reto mpanomponao zay manaraka ny direct vangio reto olonao Jesosy mba hiova tanteraka ny fiainany mba ho ambinina izy amin'ny zavatra rehetra ataony ho tantaninao izy naizanaiza alehany amin'ny anaran'ny Jesosy ninona varotra ataonao ka nihidy ambarako fa misokatra zany ho iaho hoe misokafo amin'ny anara maherin'i Jesosy oka ho tahin'Andriamanitra ny fiainanao oka ho tahin'Andriamanitra ny arabolanao oka mo hisy zavatra hisokatra oka mo hisy fipoahana oka ho hisy famatsina oka ho hisy fahitam-pity amin'ny anaran'ny Jesosy satria mahatony teny zay lokony vavan'ny mpanompony Andriamanitra amin'ny mampanompon'Andriamanitra any anaovako déclaration fa zay mety ho endrika fahamainana teo amin'ny fiainanao hivadika ranonorana zany oka ho hisy ranonorana hiviraradrarako amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy ary vaovao anankiray mahafaly riavagna anao zay magnaraka ny direct ty volana novambra ty de nomeny tompo atsika hoe volana anatanterahany tompony teniny raha anao zany olo mba tia mamaky baiboly raha anao mba olo tia mitandregny toroteny zay raha regninao agnatin'izy regny ataony tompo tanteraka aminao amty volany ty de mba mianara miaigna am'zany mianara mba magnaraka an'izany ianao ahitany voninahitran'Andriamanitra ny hainao tahiny tompotsika riavana ary misaotra betsaka anao zay nipartage ny vidéo tsy mitsatra za magnenta tongava maraina etsy amboly madinika manomboka amin'ny 9 ora maraina fidirana voalohany amin'ny 7 ora fidirana faharoa ty amin'ny mega église de amin'ny 2 ora sasany fotoana amin'ny ariva misy ary amin'ny boly madinika ary misy aty amin'ny mega église tsara marina fa rapitso maraina amin'ny 7 mega église délivrance ho an'ny ankonana délivrance ho an'ny ankonana ho anao zay managna ankonana misy problème mba tongava ianao mba misolo tegna azy reo ho anao zay tegna hoe fantanao fa anao mihitsy mila an'izany vavaky zany izy ty moa koravagna matetiky izy koa raha ranofo zay ka nisy vazagna nivonto tsisy alahady zay ny fotonga andeha amin'ny dokotera fa izy aketo raha makasiky fiainana anao mitovy fogna na io hoe tsapanao fa misy olana ny ankonanao mba tongava ivavaka rapitso manomboka amin'ny 7 ora maraina délivrance ho an'ny ankonana mega église manasa anao za ho anao zay mila vavaka manokana fa ho isan'izay vavaka zay rapitso ary ampianatra anao za rapitso reo karazana zavatra tokony atao anatin'ny ankonana ahoana ny fomba fiarovana étoile ny ankonana ahoana famerenana étoile anatin'ny ankonana iza no mitondra étoile na famille ho fantanao hoe enao io zany possible enao mitondra étoile ny famille-nao amin'ny lafiny anankiray amin'ny lafiny ohatran'izao rapitotsika resaka an'izay manomboka amin'ny 7 ora maraina manasa antsika rehetrarehetra tsy ankanavaka partage maximum ny vidéotsika identifie ny namanao vavaka anankiray farany ataoko eto androany ho an'ny ankonana de mba atonga ny ankonanao mba ho tafita tsisy tsaratsara ohatra zany revagna raha mamahita anao ohatranao zany mba niteraka zazalahy niteraka zazavavy tafita ny zanakao mafinaritra engany mba ho tonga am'izany ianao ireo anefa de atakeny satana ataony devoly fomba dretra araky le ndresako tary amboalohany lasa miady fotsiny mpivady misaraka de izazy igny lasa teraka tsy tandragnondray teraka tsy tandragnondreny satria nisy fisaritahana entre ny papa sy mama de lasa na zaza tokony intelligent be lasa taraiky or nefa ndana jereva am'iregny zaza tsy tezena ray aman-dreny regny fa misy am'iregny tegna mahira-tsaina be fa saingy tsy managna ny ampelatagnana tsy afaka manao formation tsy afaka nanao fianarana de lasa taraiky vavaka za androany mba ho tahin'Andriamanitra ny ankonanao mba ho tsara fiafara ny ankonanao
mba ho tafita ny ankonanao, mba ho mpandresy ny ankonanao. Ary nizanizy ianao manaraka an'ity video ty, ny tompony hitahy ianao, nizanizy ianao mandrehany zany feoko zany, ho tahinany ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raiso zay fandresena manokan'izay, hitahy ianao mihoatra ny Andriamanitra ary ampamirapiratra ny tavany aminao izy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Farandrevagna magnentana anao zao zay mbola tsy nahazo an'le bokintsika le secret du business. Amin'ny teny malagasy zao nefa vita le secret du business zay misy lohahevitra be da be ao anatiny ianaranao mahakasika ny business. Manentana antsika rehetra mba hividy. Ato amin'ny ziona moa zany izy io amidy dia anao zay magnaraka ny radio Masoandro Gasy dia misy boky koa amin'ny radio Masoandro Gasy. Fiangonana ziona fraisina rehetra misy boky Ambolo Madinika, Mega Église. Dia anao zay magnaraka ny radio Masoandro Gasy afaka mividy an'le boky ianao mividiny 3 alina ariary. Mafonja dia mafonja ny afatra ao anatin'le izy lesona ngeza be zay ahafahanao magnatsara ny fiainanao, mampitombo ny traikefanao. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany. Mitsodrananao mba ho mpandresy hatrany araka izay teniko zay voninahitran'Andriamanitra ne hiseho amin'ny fiainanao, ny ran'i Jesosy ne mandrakotra anao. Farany tena farany. Anao raha mba naresy lahatra anao ny zavatra nataontsika teto ka mba te hanohana ianao, dia azadino mba mandefa amin'ireny numéro téléphone regny 034 43 858 15 033 75 348 69. Ho anao zay magnaraka moa zany dia mba sorato kely ao le numéro téléphone satria mety misy mila an'izany ho tahiny tompony ianao anareo ny ampitan-dranomasina afaka manohana ny ministera ianareo amin'ny alalan'ny RIA, MoneyGram zay fomba ahafahanao mandefa amin'ny alalan'ny Rakotonandrasana David. Reo moa zany numéro reo ho antsika zay te hanohana ny ministera fanompona. Tahin'Andriamanitra tsika rehetra any Dubai, Chine, tahiny Jesosy nareo any Maurice, tahiny nareo any Sambava, Diego, Mananara, Fenerive, Mahambo, tahiny Jesosy nareo any Tanambonosy Be, nareo any Canada sy Congo Brazzaville, Afrique du Sud. Tahiny Jesosy atsika jiaby na tsy voatongo teto agnaran-tanàgnanao ny fanamasina nafaka ny faminao hitahinareo menakavy. Azadino fotoanantsika rapitso amin'ny enora maraina fidirana voalohany Ambolo Madinika, amin'ny 7 ora Mega Église deuxième culte, amin'ny ora sasany Mega Église, amin'ny ora sasany Ambolo Madinika. Io numéro téléphone nao zay mba te hanohana ministera, azadino mipartage, azadino miabone ny page-tsika manaraka antsika ny fahasoavany. Be blessed.